Ary hoy izy taminy, ny sabata no atao an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Marka 2:17. Ny sabata ihany no resantsika amin'ity fionantsika ity. Zava-dehibe ity resaka sabata ity, manan-danja ity. Hatrany ampamoronana n'izao tontolo izao, amin'ny Genesis 2:1-7, dia nitandrina ny andro 7 Andriamanitra nitsatra tamin'ny asany rehetra. Nandritra ny taonjato mifandimby, vanim-potoana maizina, vanim-potoana teo an-tenantenany, ny vanim-potoana ny testamenta vaovao, amintsika miteny izao, dia mbola mitoetra ho sabatan'Andriamanitra ihany andro 7. Mandra-pahatonga ny andro farany, dia mbola hisy sabata ho an'ny zanak'olona any amin'ny bokin'ny Hebreo no misy an'izany teny izany. Ary any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Rehefa tonga any amin'ny paradisa isika, dia mbola hitohy hitandrina ny sabata. Izany mahatonga antsika amerimberina, ampatsiahy, ampitoetra, ary indrindra hanamafy, anitsy ireo izay tsy mety amin'ny fomba fieritreretana an'ity sabata ity, anitsy mba araka an'izay tian'Andriamanitra ny fomba hitandremantsika ny sabata. Marka 2:17 manao hoe, ary hoy Jesosy taminy, ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona no natao an'ny sabata. Inona ny hevitra zany? Efa mipetraka ny sabata sy ny fomba fitandremana azy dia nomena antsika, fa tsy ny olona no natao an'ny sabata. Zany hoe ny sitrapontsika no hitandremana ny sabata, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra izay nanorina ny sabata no hitandremantsika ny sabata. Ny fampiompivavahana marobe tsy atao amin'ny fo dia tsy afaka hameno ny fahabangan'ny fahamarinan'ny toetra mahatoky sy ny fitiavana mamy izay ampiavaka mandrakizay ny tena mpivavaka marina amin'Andriamanitra. Inona moa no hevitra izany? Tandremana so fombafomba mpivavahana fotsiny no hanompontsika an'Andriamanitra fa tsy tena amin'ny fo. Indraindray tokoa dia ireny liturjian'ny mpivavahana ireny tena mibatoerana lehibe. Tsara ireny, tsisy maratsy ireny satria mba hoe mirindra tsara ny fampiompivavahana atao an'Andriamanitra. Tsy misy zavatra mikorontandrotana, fa ny tian'Andriamanitra atao dia izao, ny hahatonga ny fotoam-pivavahantsika amin'ny andro sabata ho tena famonjena antsika tsirairay, fikasiana antsika tsirairay avy. Ao amin'ny Matthieu 2:20 misy ny tantara izay nanotazan'ny mpianatra salohim-bary tamin'ny andro sabata. Noana izy dia nenjehan'ny fariseo sy ny mpanao adalana, jereo reto mpianatra ao Jesosy, manota amin'ny andro sabata, manao zavatra tsy tokony atao amin'ny andro sabata. Dia nenjehana, dia nampahafantarin'i Jesosy azy hoe, tsy mbola novakianareo va ny teny ao amin'ny soratra masina, raha noana i Davida sy ny mpanaraka azy dia niditra tao amin'ny tempoly ka nihinana ny mofo aseho izay mahadiso raha tsy ny mpisorona no mihinana azy. Satria noana izy mitady ho faty izy, tsy fanahiniana zany izay zavatra efa vokatry ny toe-javatra nitranga teo eo dia niditra tao amin'ny mofo aseho. Nanota izy kanefa tsy meloko eo anatrehan'Andriamanitra. Tahaka izany koa ny asa soa ataontsika amin'ny andro sabata. Ao amin'ny 9:7-15, ao amin'ny Marka 2:20, 9:7-15, dia hoy izy taminy, sabata nataon'ny olona fa tsy ny olona natao amin'ny sabata, ka dia tompon'ny sabata ny zanak'olona. Iza ilay zanak'olona resahana eto? Jesosy tompon'ny sabata, nanome antsika ny sabata. Ary tsy mbola novakianareo va ny lalàna fa amin'ny sabata? Ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota amin'ny sabata nefa tsy manan-tsiny, ary dia lazaiko aminareo fa misy lehibe ato aminareo noho ny tempoly, fa tompon'ny sabata ny zanak'olona. Ny mpisorona koa rehefa tonga ny sabata dia miasa, tsemboka mihitsy, sahirana ao amin'ny tempoly, tena miasa, tena manompo, manao ny fikarakarana rehetra. Manota ny firesahana an'izany, kanefa tsy diso eo anatrehan'Andriamanitra satria ampiasain'Andriamanitra hikarakara ny tempoly izy. Be dia be ny ohatra azo raisina mahakasika ny toe-javatra iainantsika amin'izao fotoana izao. Ireo mpiasan'Andriamanitra izay mikarakara ny sahan'asany, hatrany amin'ny atao hoe ny mpiandry tanàna, hatrany amin'ny atao hoe mpikirakira ireo sary hainao manjery izay tena mandeha miasa mafy etsy sy eroa maka ireo sary mba ahafahana mampahery ny rahalahy sy ny namana. Be dia be ireo pastora izay tena sy mpiandraikitra ny fiangonana izay tena miasa mafy amin'ny andro sabata. Tsy meloko eo anatrehan'Andriamanitra izy ireny, satria anjara fanompona ataonao an'Andriamanitra izany toe-javatra izany. Aokary izany tsy ho fomba mpivavahana mandreraka fotsiny ka ho tokony tapimaso isika dia hoe ity ihany tsy maintsy lalan'izy orana. Tandremana tsara kosa nefa mba tsy hoe
manararoatra ny sabata isika hanaovana asa tsy fanao, na manararoatra ny sabata isika misy an'izany tena misy mihitsy hoe sabata mihitsy de manararoatra mijanona ny ampiasana satria hoe men'Andriamanitra alalana de adino ny tokantrano, adino ny zavatra rehetra tokony atao, tsia aoka atao araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fanompoana rehetra atao amin'ny sabata. Sabata natao ampifandrindra antsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka iny tompo ianao, amasin'Andriamanitra ianao, vavaka isika. Tombontsara ny an-danitra misaotra anao zay no niafatra sarobidy napetraka ao eto amin'ity zao tontolo zao ity zay mba hankalaza iankoka hidera sy hankalaza anao amin'ny sehatr'asa misy anay tsiraray avy, kanefa zarazarainao samy hafa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fanompoanay. Ome hery izahay mba hanamasina ny tenanay amin'ny fiankofana aminao amin'ny sabata, ary ireo zara fanompoana izay nomenanay dia ataonay ampitiavana ho fanehoana ny voninahitra ao, ahafahana mifanampy amin'ny hafa. Ka ny fomba fitandremana ny sabata dia ny fomba fitandremana araka ny sitraponao. Toany hery izahay, amasino izay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.